mivavaka aza mitsara fa mivavaka marina dia mahery indrindra ka dia mahatoky an'Andriamanitra sika fa manana fotoana ny Andriamanitra hitorana ny dady eto miandro vaso. Rehefa mitety manodidina amin'ny Madagasikara aho dia henoko ombieno tsy fandriam-pahalemana ka tsy mety ny saina raha tsy tonga eto miandro vaso koa mba hijery an'izany. Ary rehefa mijery ny reny satria reny ny tenako dia fantako fa mila miandry tsara ny zanatsika misy campine scolaire. Nefa koa rehefa mijery manodidina aho dia be dia be ny tanora ka dia mila asa isika tanora. Nefa ao koa ny ray mpianakaviana mila miasa mafy sy miasa tsara ny ray mpianakaviana anangana firenena vaniny itsika. Vonina amin'izany hoe miandro vaso nenty vonina hitarika atsika amin'ny asa tsara, amin'ny asa mafy, amin'ny vahoaka manana finoana raha inasa ka dia tia mijoro hitarika vahoaka malagasy ampitotika azy amin'Andriamanitra. Ekena satsy ekena tsy mba manitika zanaky neny fa manana le fo mangoraka, manana le fo feno fitiavana. Fantatro hoe mangetaheta fivanonareo ka dia hoany tsara raha le KMMNR komity mampandresy sy manohana ny nelinanao raha valomanana. Mifampatoky ve isika? Za matoky anareo, ianareo matoky ahy. Hoavy tsy hoe neny mandresy vahoaka amin'ny andro vaso.